Repoblikan'i Madagasikara araky ny andininy fa 450 nanam-panorenana. Koa ny voalohany teny dia manolotra ny arahaba vaventy sy ny manakory fampampenina amintsika rehetra. Voam-pifaliana rahateo izany ka fizara ary hasin'ny fiainana ka fanolotra. Misaotra antsika rehetra ihany koa namany antso ka tonga ny fanolotrana eto amin'ny lapa-panjakana Iavoloha ankehitriny. Raha ny fandaharam-potoana no asina teny atongoka izany amin'ny fandraisam-pitenenana n'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana Repoblikan'i Madagasikara koa ireo mahakasika azy ireo. Tsy ampiandreny intsona koa matasina mampanajana Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara hanokatra ny fandraisam-pitenenana. Ry vahoaka malagasy tsy vakivolo kiraitan-drazanamo. Ianareo rahalany mpanolotsaina amin'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Andriamatoa Prime Ministre, lehiben'ny gouvernemanta, ianareo ministra, mpikambana voatendry atao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Isika rehetra manavoninahitra sivily sy miaramila tonga manatrika eto naraka ny anarana sy naram-boninahitra ireo tsirairay avy mifanaraka amin'ny arifenitra misy eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara, tompolahy sy tompovavy. Andro vitsivitsy lasa izay no nahavitako ny fiainana teo anivony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary nandrosoako ireo vina sy ireo tetikasa tsy azo hitovira hoenty manala ny firenena anatin'ny krizy lalina natovany ankehitriny izao. Raha tsy anivony dia ireto ireo teboka sy fotokely lehibe mamaritra ny politika ankapobeny hoenty mitondra ny tany sy ny firenena mandritra ny fetim-potoana roa taona farafahelany aretan'izao fitondrana izao. Voalohany, ny fitadiavam-bahaolana faran'izay haingana indrindra mikasika ireo seratra manakaiky sy tena maharary ny vahoaka toy ny ambopo, ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana, ny fampianarana, ny soatoavina, ny famerezana ny vidin'ireo vokatra fanjifana ilaina amin'ny andavanandro, ny fametrahana ny politika pitsitsina, ny fijerena ireo seram-piarina rehetra mampidibola ao amin'ny fanjakana no sady mampiodina ny toekarena toy ny seratry ny fizahantany, ny fambolena, ny lavanily, ny fametrahana tontolo mpandraharahana indrindra, voaro sy ny lamina, ny famonjehana ireo fanetro be ny firenena sy ny famerenana ireo hari-pirenena na hodiny izy ireo. Faharoa, ny fametrahana sy ny fandridrana ireo paikady hoety mametraka ny fototry ny politika ny fanarenana, ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny elaelam-bahoaka. Fahatelo, ny fikarakarana sy ny famindrana atrikasa marolafo hoety mandrafitra ny lalam-panorena sy ny lalam-pifidianana ary ny fametrahana ny fandaminana rehetra mikasika izany fifidianana izany. Ry malagasy kiraitan-drazanamo, no ny ame anateraky ny fahatereny fotoam-piasaitsika sy ireo andraikitra tsy maintsy enjena sy atsoro atsika dia tsy maintsy miroso faran'izay haingana isika ka dingana lehibe tsy azo ialana ary tsy maintsy irosona ny fametrahana ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta. Mba tsy mitombotra amin'ny oma nefa isika dia tsara ny mitondra izao fanamariana manaraka izao. Voalohany, mialoha izao fanendrena ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta izao dia nisy ny fiaonana natao tamin'ireo herivelo eto anivon'ny firenena mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra voadinika tsara sy voalanjalanja. Faharoa, tsy mivona amin'ireo FDB na roso etsy ambony ny fanendrena ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta vaovao ireo. Izany hoe natao hanatanteraka ireo politika mpanjakana foiezaka sy antonony ezaka. Ny isan'ny ministra dia nezana tsy lahoatra nefa nisy teo aloha satria izay no tapa-kevitra ny raisinay mba tsy hampisy olana maro dia nalaina ihany rafitra zay fa nisy teo aloha
mety misy lobanakely farany tsy mainty hita sorotro anatin'ny fepitaona 2 volana farafahelany nivoka-panataterahanizy ireo izany politika mpanjakana izany ny tsy fisiam-bokatra mazava sy mivaingana anatin'ny fepitaona io dia midika ho tsy fahombiazana ka mitondra amin'ny fanovana mpikamana anatin'ny gouvernement ankehitriny dia mitoboka aminareo izay ny antefany safidy ka voatendry ny mpikambana anatin'ny gouvernement tany tenany maro ireo naniry ho voatendry anatin'ny gouvernement fa ianareo no ny antefany safidy aoka ianareo miezaka hatrany homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsonanareo fa tsy ho tompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamerina ndraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo etaetam-bahoaka nentina namora volany ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feo-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny are-pirenena hanao erisetra hanao kolokolo tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaronareo ihany koa ary tsy mantsy andray fepetra hientitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no mitaratra ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina ny fitondran-tenanareo sy ny asanareo izany takina manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana voarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takina ary manan-kely ihany koa atsika rehetra mpiasa-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny piarabeny antitra teriny etoana no miantra fa nataonay ny antefa amintsika malagasy rehetra tsy akanavoka hifanoana sy hifanometanana ao anatin'ny fametrana ny politika mpanovana sy fanarenana ny titanindrazana iombonantsika ity antitra terina ihany koa ny fahavononana iara-iasa aminareo amin'ireo iara-iasa amin'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ireo mpiara-mombonatoka aminay ao anatin'izany fanomezanaina ny politika mpanarenana any Madagasikara izany averinay kosa nefa fa fiaraha-miasa madio mahomby mirindra araka ny rariny sy mihitsiny ary mikatsaka tombotsoa iombonana no irinay eto mpamananana dia ataonay mazava fa saroka loatra anetahita-bahoaka sy ny tombotsoa ambony ny firenena izahay satria izany no antony joronay sy mbola joronay ary imatimatesana etoana ka noho izany dia tsy andefitra mihitsy zahay manolona ireo paikady maloto izany navoizina haminganana sy hampanginana ny feon'ny vahoaka sy ny etaetana hijoro hatrano antanindrazana iombonana izahay ka hampanaja ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena tadio fa samy vavolombelona ny tantara isika ary ny tantara no ny tsara antsika ho tonga amin'ny fanovana sy ny fanarenana andraindraina sy mendrika azy eny ny vahoaka malagasy eto tena farany dia te-hampatsiahy zavatra roa ho atsika izay mpiara-miasa rehetra manareo amin'ny gouvernementa indrindraindrindra ny sary izay nezahanay naseo amin'ny fitondrana ty dia ny fitsikitsikina sy ny fandraisan'olona misy manome anarana mihitsy moa any hoe kolonelina tsikitsiky tsikitsiky no sary naseo amin'ity zavatra tia aoka atsika mba handray ny vahoaka malagasy satria reo lehibetsika aoka mba tsy hoeno any amin'ny ministera ny fiavonavonana toko raisy ny malagasy henoy izy na amin'ny firialina ianao vao afaka eo tsika no nanaika anao amin'ity asa tia dia mpio ny vahoaka malagasy ny famaroa maro nametraka taratasy taty aminay naniry mba ho lasa ministra koa fa toerana vitsy raha tsy diso 7 izy io ny malagasy telopolo tapitrisa tsy hoaro tafiditra daholo retsika fa tsika rehetra mba miangavy
manotrona ny fanapahan-kevitra izay nataonay ampio zahay mba handroso ahafahany ty firenena malagasy ty handroso mankasitraka atsika rehetra tompoko ho an'ny tanindrazana samy tain'Andriamanitra. Makasitraka indrindra Andriamatoa Filoha, manasanao ho Andriamatoa sekretera jeneraly ny fiakajiana Repoblika Madagasikara handray ny fitenenana. Andriamatoa Filohan'ny Fanovozan'ny Repoblika Madagasikara Fototantrakana, Andriamatoa isan'ny mpampitsaina avo ny fanovozana Repoblika Madagasikara, Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernement Dr. Kolaizy Tokoravy. Ankehitriny dia vakenantsika ny didim-panjakana any andrena ireo mpambana eo anivon'ny gouvernement izay mivarotra izao manaraka izao. Mifadina ny fanovozan'ny Repoblika Madagasikara didim-panjakana laharana fahatimy amby roapolo sy roa arivo tsipika 120 sy 400 andrena ireo mpambana ao amin'ny gouvernement. Ny filohan'ny fanovozan'ny Repoblika Madagasikara filoham-panjakana ka araka ny lalam-pandrenana ka araka ny fanapahana laharana fahafolo tsipika ACC tsipika telo tamin'ny 17 Oktobra 2022 hanomezana ny fahefana miaramila mahefa izay soloin'ny kolonely Randriamirina Mikaela-Tena hanatotosany andraikitsy ny filoham-panjakana araka ny didim-panjakana laharana fahadimy amby roapolo sy roa arivo tsipika 20 aotraray tamin'ny 20 Oktobra 2022 manindry Prime Ministre lehibe ny gouvernement araka ny polokevitry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andiny voalohany tendrena ho mpikambana ao amin'ny gouvernement amin'ny maha-minisy mpanjakana eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika misahana ny fanovozana Ramatoa Razafimanantsoa Lobo Andrinena. Izay toy izao ny fiofanana sy ny andraikitra ambony mombamomba azy ary sy ny arina manokana ireo andraikitra sy fiofanana izay tsy karatra fa mafonja. Ramatoa Ministre dia manana ny diplôme d'études approfondies en droit fondamentaux, équité et justice environnementale. Raha ny andraikitra amin'izany dia avocat de barreau de Madagascar manomboka ny taona 750 maraka ankehitriny ary tao miandia ny kintana. Filoha-hevitra ny Conseil supérieur de la transition en charge ny Antananarivo ny taona 1 sy 4 ka hatramin'ny taona 4 sy 4. Solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo voalohany ny taona 4 sy 4 ka hatramin'ny taona 7 sy 4. Filoha-hevitra ny andenimeran'ny olona misahana ny province d'Antananarivo ny taona 4 sy 4 ka hatramin'ny taona 7 sy 4. Ary solombavambahoaka ny Madagasikara ihany koa teto Antananarivo voalohany ny taona 7 sy 4 ka hatramin'ny taona 20 sy 4. Ary alohan'ny izao manendrena azy ministra misahana ny misy mpanjakana eo amin'ny fiadinan'ny Repoblika misahana ny fanovozana dia voafidy solombavambahoaka teto Antananarivo voalohany ihany tamin'ny 20 sy 4 ary filohan'ny groupe parlementaire firaisan-kina ihany koa. Mankasitraka tompoko. Ministre ny folo Andohay ny général de division Razafitombo Maminirina Ely koa toy izao ny mombamomba azy.
Izy dia nivoaka tao amin'ny andiany fahasivy folo tao amin'ny akademia militaire ny taona raiky amin'ny sivifolo sy roanjato sy arivo. Niofana ihany koa ary manana ny diplôme d'état-major tao amin'ny école d'état-major Compiègne tao a Frantsa ny taona roa sy roa arivo. Niofana ary manana ny mari-pahaizana diplôme école de guerre tamin'ny taona raiky amin'ny folo sy roa arivo tao amin'ny école de guerre Paris, France. Ny taona sivy sy roa arivo dia chef de cabinet du premier ministre no sady conseil technique permanent ihany koa. Efa chef de corps ny RN3 ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo. Efa sous-chef d'état-major en charge de la planification ny taona roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ary coordonnateur général des projets teo anivon'ny ministère en forces armées alohan'ny hanendena azy ho misy ny voalohan'ilay izao makasitraka ndraika toko. Ministre Ndrarambahiny Ramatoa Razanamasoa Christine. Efa voalohan'ny antenimieram-pirenena ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ary ny sivy amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny efatra amby roapolo sy roa arivo. Efa ministre de l'aménagement du territoire et des services fonciers ny taona valo amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona sivy amby folo sy roa arivo. Solombavam-bahoaka voafidy tao Ambatoa Finandrana nandritra ny raiky amby folo taona ny taona telo amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny efatra amby roapolo sy roa arivo. Efa garde des Sceaux ministre de la justice ny taona sivy sy roa arivo ka hatramin'ny taona telo amby folo sy roa arivo. Makasitraka neny kokoa. Mpitahiry tasepanjakana ministry ny fitsarana Ramatoa Ernaivo Fanilsoa. Izy dia nianatra tao amin'ny École nationale de l'administration ENA Paris, France. Nianatra ihany koa teo anivon'ny centre d'études diplomatiques et stratégiques teto Antananarivo ary manana ny diplôme de magistrature tamin'ny taona roa arivo teo anivon'ny École nationale de la magistrature et des greffes teto Antananarivo ihany koa. Nanomboka ny taona telo sy roa arivo dia magistrate teo anivon'ny ministère de la justice teto Antananarivo. Voalohan'ny syndicat de la magistrature de Madagascar ihany koa nanomboka ny taona enina amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona valo amby folo sy roa arivo. Ary filohan'ny solidarité syndicale de Madagascar ny taona fito amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona valo amby folo sy roa arivo. Makasitraka. Misy ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny maha administrateur civil en chef amin'ny Ramatoa Rakotomandrasana Antitra Benjara Tiahay. Izy dia manana ny diplôme du cycle international d'administration publique nivoaka tamin'ny taona folo sy roa arivo. Manana ihany koa ny master 2 en droit public. Ny taona efatra sy roa arivo ary nandritra ny folo taona dia chef de la division investigation teo anivon'ny bureau anti-corruption tao Toamasina. Efa chef du centre immatriculateur d'Antananarivo ihany koa ny taona roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ary nanomboka ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ary mandra-panendena azy ho minitra izao dia directeur d'appui et de coordination des centres immatriculateurs teo anivon'ny ministère intérieur. Makasitraka tokoa. Ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny Andriamatoa Ramiarson Hery-Jatovo Aimé. Manana ny mari-pahaizana PhD en commerce avec une spécialité en économie internationale et de développement. Nivoaka tamin'ny taona roa sy roa arivo
Ari taony an'izay fotoana izay mandrakakehitriny dia enseignant chercheur, maître de conférence à l'université d'Antananarivo, département d'économie. Nanomboka ny taona efatra sy roa arivo mandrakakehitriny dia directeur du centre de recherche Audrès spécialisé en études macroéconomiques, économie publique, économie du développement, économie internationale, département économie, université d'Antananarivo. Nanomboka ny taona sivy sy roa arivo mandrakakehitriny ihany koa dia consultant international en affaires politiques et économiques et au niveau exécutif Research Associates ao South Africa. Betsaka ihany koa ireo publication izay nataony saika manerana amin'izao tontolo izao. Makasitraka. Ny ministre ny filaminam-bahoaka, ny inspecteur général de police Eric Michael Ouli Souma Idrissa. Nivoaka tamin'ny taona telo sy roa arivo teo anivon'ny École nationale supérieure de police teto Antananarivo. Manana ihany koa ny maromaro fahaizana master 2 en droit public. Ary raha ny andraikitra izany dia ny taona 2015 ka hatramin'ny 2017 dia directeur des forces d'intervention de la police. Ary talohan'izay dia nisana ny commandant des forces d'intervention de la police nationale ihany koa nandritran'ny eny taona. Ary efa nisana ny maha-ministre ny sécurité publique ny taona 20 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 70 sy roa arivo. Komakasika mila toko. Ministra ny fanajariana tany sy ny raharahantany ny général de division Nilson René de Roland. Nivoaka tamin'ny andiany fa 70 ihany koa tao amin'ny académie militaire tao Antsirabe. Manana ny diplôme d'études de l'école des officiers de la gendarmerie nationale tao amin'ny cours supérieur de la gendarmerie Melun, France. Manana ny diplôme universitaire de droit et sciences criminelles, faculté de droit des Sceaux tao amin'ny université Paris 11, France. Ary manana ny diplôme d'état-major de la gendarmerie ihany koa tamin'ny taona 5 sy roa arivo teo anivon'ny centre de formation spécialisée de la gendarmerie française Maison Alfort tao a France. Raha ireo andraikitra ambony izay misany dia efa officier adjoint au commandant de groupement de gendarmerie nationale tao Tondravy izy ny taona 20 sy roa arivo. Efa lolo Madagasikara voafity tety Madagasikara ihany koa ny taona 9 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 7 sy roa arivo. Ary alohan'izao an'ilena azy ministre zao dia gouverneur ny faritra Sofia nanomboka tamin'ny taona 70 sy roa arivo. Makasika mila toko. Ministre ny fahasalamam-bahoaka Ramatoa Manana Monira. Manana ny mari-pahaizana médecin diplôme d'état de la faculté de médecine d'Antananarivo ary diplôme universitaire en urgence pédiatrique ihany koa. Raha ireo andraikitra ambony izay nosahany anisan'ny soravina ny taona 30 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 70 sy roa arivo dia médecin généraliste au centre hospitalier universitaire tao Tanambao Atsiranana 1. Ary nanomboka ny taona 1 sy roa arivo alohan'izao an'ilena azy amin'izao andraikitra ambony izao dia chef de service pédiatrique au centre hospitalier universitaire Tanambao 1 Atsiranana ihany koa. Makasika mila toko. Ministre ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy Andriamatoa Rakotomanantsoa Damiany Mandavy.
izay manana ny marim-pahaizana Master Business of Administration na MBA tamin'ny taona 2020 teo anivon'ny Institut National des Sciences Comptables et d'Administration d'Entreprise na INSCAE teto Madagascar. Manana ny diplôme d'études approfondies ihany koa en télécommunication teo anivon'ny École supérieure polytechnique d'Antananarivo. Tamin'ny taona 2024 dia manana ny doctorat en télécommunication option informatique appliquée ihany koa. Raha ny andraikitrangonjy anisany dia ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia nisana ny andraikitra directeur de la valorisation du transfert technologique de la création et de l'innovation teo anivon'ny université à Antananarivo, président du conseil de l'école doctorat teo anivon'ny secours de sciences et techniques de l'ingénierie et de l'innovation, ary nanomboka ny volana marsa teo amin'ny folo alohan'ny anendenazy andro andraikitrangonjy zao dia voafiny ho directeur de l'école doctorat teo anivon'ny sciences et techniques de l'ingénierie et de l'innovation ihany koa. Ministry ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Antsoniaina Elisa Karera. Manana ny marim-pahaizana doctorat en sciences de l'éducation, spécialisation administration scolaire et pédagogie tany Allemagne ny taona 2020 ary nanomboka ny taona 2020 dia enseignant-chercheur, maître de conférence teo anivon'ny Institut des sciences et techniques de l'environnement sy teo anivon'ny École normale supérieure de l'Université de Fianarantsoa, chef de mention de l'École normale supérieure à l'Université de Fianarantsoa ihany koa ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ary alohan'ny anendenazy dia chef de mention environnement teo anivon'ny IST ihany koa Université ny Fianarantsoa. Makasitraka tena. Ministre ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arakasa. Manana ny marim-pahaizana diplôme ingénierat en génie industriel en maintenance et production teo anivon'ny Institut supérieur de la technologie d'Antananarivo. Raha ny andraikitra nosany dia nandritra ny 5 taona. Nanomboka ny taona 2024 dia nisana ny andraikitra directeur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle teo anivon'ny faritra Anosy sy faritra Androy. Silefa Antonio Narasandira. Ary nanomboka ny taona ny volana Jolay 2024 ary alohan'izao anendenazy ministra zao dia assistant ny directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle teo anivon'ny ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ministre ny fambolena sy ny fiompina Andriamatoa Rasatamanana José Nirina. Manana ny master 2 en études économiques et gestion ny taona 2024. Manana ihany koa ny diplôme supérieur en comptabilité et administration INSCAE teto Antananarivo ny taona 2025. Raha ny andraikitrangonjy anisany dia miasa teo anivon'ireo mpiara-nongonanty airaisam-pirenena Fonds international pour le développement agricole ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 amin'ny toerana maha-manager national en passation de marché du projet AREPA
Ny taona roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo dia coordonnateur du programme entrepreneuriat et investissement agricole teo anivony projet pôle intégré de croissance afatsiny banque isan-pirenena na ny banque mondiale. Ny taona roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ary alohan'ny nandeha azy amin'izao toerany maha-ministre dia responsable des opérations teo anivony projet pôle intégré de croissance ihany koa. Mankasitraka ny tokoa. Ministry ny fampirobona ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miavaka. Andriamatoa Rasoarana Andrignay. Raha ny fiofanana izay nataony dia manana ny master 2 en stratégie et marketing teo anivony université de Poitiers sy INSCAE teto Madagasikara. Manana mampahaizana ihany koa amina management development programme certificate teo anivony université ny Cape Town South Africa ny taona 20 sy 2 arivo. Alohan'ny nanena azy ministre dia nanomboka ny taona 20 arivo dia manager de relations externes teo anivony groupe Bassana teto Antananarivo ny taona 6 arivo ka hatramin'ny taona 15 arivo dia coordonnateur marketing et communication teo anivony PSI Madagasikara. Ny taona 7 arivo ka hatramin'ny taona 6 arivo dia chargé des projets teo anivony DDM na Economic Development Board of Madagascar. Makasika ndrindra. Ministry ny varotra sy ny fanjifana Ramatoa Andriamanitson Michela Haingotiana Angèle. Toy izao ny mombamomba azy, manana ny marim-pahaizana na diplôme de l'école nationale de la magistrature et des greffes nivoaka tamin'ny taona 2024 ary manana ny diplôme d'études approfondies en droit des affaires ihany koa teto Antananarivo tamin'ny taona 2024. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia chef de service de la concurrence teo anivony ministère en charge du commerce. Efa mpikambana teo anivony fitantanana ny STAP sy ny comité national de codex ihany koa. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia directeur de la protection des consommateurs teo anivony ministère ny commerce ihany koa ary alohan'ny zao anembena zao dia magistrat collaborateur teo anivony direction des droits humains et des relations internationales. Makasika tokoa. Ministry ny asa, ny fampananana asa sy ny asa-panjakana Ramatoa Florence Soatina Betty Leon. Manana ny marim-pahaizana ny inspecteur du travail et des lois sociales teo anivony École nationale de l'administration de Madagascar. Manana ihany koa ny marim-pahaizana master 2 en études économico-gestionnaire teto amin'ny université n'Antananarivo. Raha ny andraikitra nosahany dia ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia efa tadepatra na directeur régional ny ministère ny izay sahaniny amin'ny ministre Azaketsiny teo anivony faritra Antsinana. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia efa directeur de l'appui à l'insertion professionnelle des jeunes et des sans-emploi teo anivony ministère du travail, de l'emploi et de la fonction publique ihany koa. Ary alohan'ny zao nilena zao dia tany général nanomboka ny taona 2024 teo anivony office national de l'emploi et de la formation professionnelle na ny ONF. Makasika ndrindra. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia efa directeur de l'appui à l'insertion professionnelle des jeunes et des sans-emploi teo anivony ministère du travail, de l'emploi et de la fonction publique ihany koa. Ary alohan'ny zao nilena zao dia tany général nanomboka ny taona 2024 teo anivony office national de l'emploi et de la formation professionnelle na ny ONF. Makasika ndrindra.
Minisy ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro andriamatoa Rarisony Juste Crescent koa toy izao ny momam-bazy. Manana ny mari-pahaizana Master 2 en économie management tamin'ny taona 5 sy 4 arivo. Nanomboka ny taona 4 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 4 sy 4 arivo dia nitana ny andraikitra council manager teto amin'ny ranomasimbe indiana indrindrandrindra teto Madagasikara sy tao Nosy Comore, teo anivo ny groupe Maersk, eo anivo ny transport maritime. Ary alohan'ny anendranazy ministre dia fondateur ary chief executive officer ny Madagascar Coastal Container Lines Limited amin'ny transport maritime ihany koa. Minisy ny ambovo sy ny akorakafo sy ny akoranafo. Andriamatoa Ratera Niambo Jeunesse. Manana ny mari-pahaizana master en sciences physiques et applications teo anivon'ny université Antananarivo ary toy izao ny andraikitra izay nisahaniny. Ny taona 420 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 520 sy 4 arivo dia secrétaire général teo amin'ny orinasa Soaccord. Ny taona nandritran'izay fotoana izay ihany dia chercheur indépendant en physique des eaux énergies programme Atlas ary ankehitriny izy dia associé et chief technology officer teo amin'ny orinasa TF7. Investigateur ihany koa izy principal eo anivon'ny Cross Energy ary nandritran'ny fotoana maritra dia consultant international en sciences des données, intelligence artificielle et unité de gouvernance digitale. Ny minisy ny arena kibon-tany sy ny loharano-karena stratégique Andriamatoa Andriaparany Kara. Zay toy izao ny fifanambony izay nosany. Manana ny mari-pahaizana tamin'ny taona 2 sy 2 arivo master en sciences océanographiques teo anivon'ny Institut Halieutique et des sciences marines de l'Université de Filiale. Manana ihany koa ny master en sciences de l'ingénierie offshore tamin'ny taona 4 sy 4 arivo tany Norvège. Ny taona 4 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 5 sy 4 arivo dia nisanany andraikitra secrétaire général teo anivon'ny ministère en charge ny mine sy ny pétrole teto Madagasikara. Nandritran'izay fotoana izay ihany koa dia filoha ny fitantaran'ny Institut de Géologie de Madagascar. Efa cadre général par intérim teo anivon'ny Institut de Géologie de Madagascar ihany koa ary alohan'izao nendrenazy ministre izao nanomboka ny taona 2020 sy 4 arivo dia secrétaire exécutif de la Chambre des mines de Madagascar. Ministre ny asa vaventy Andriamatoa Razafindrianarivo Henri Jacob. Manana ny mari-pahaizana tamin'ny taona 3 sy 4 arivo amin'ny ingénieur en bâtiment et travaux publics teo anivon'ny école supérieure polytechnique d'Antananarivo. Nandritra ny taona maro nanomboka ny taona 20 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 13 sy 4 arivo dia directeur régional des travaux publics tao Vakinankaratra, tao Sofia, tao Melaky ary nisahana amin'ny andraikitra mandirecteur des infrastructures teo anivon'ny ministère nanomboka ny taona 13 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 20 sy 4 arivo. Ipampikambana teo anivon'ny fitantanana ny agence routière ny taona 13 sy 4 arivo ka hatramin'ny taona 15 sy 4 arivo.
Directeur général des travaux publics hatramitona 2024 ary alohan'ny anetenazy ny ministre izao dia Elisabeth Petite teo anivony ny secrétaire général du ministère des travaux publics ihany koa. Makasika angina ministre ny Jono sy Toekarenamanga Andriamatoa Trankidoe Jacob. Manana ny mahaizana diplôme d'études en sciences comptables approfondies, comptabilité et finances tamin'ny taona 2025 teo anivony INSCAE teto Antananarivo. Raha ny andray famonjy dia tare général ny orinasa Copefrito Tanatuiara nanomboka ny taona 1997 ka hatramin'ny taona 2025 namorona niara-namorona ny orinasa Ocean Farmers ny taona 7 ka hatramin'ny taona 2024 toy izany ihany koa ny orinasa Indian Ocean Traitant ary mpanorona ny orinasa io ny taona 1 ka hatramin'ny taona 24. Makasika Ministre ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Andriamatoa Manisy-Mala Rafamilizatso Mikael. Zay toy izao ny momba azy. Filoha pitazana ny filoha pitazana na président conseil d'administration ny ONG tany Ifandovana nanomboka ny taona 2024. Coordonnateur national amin'ny tetikasa na projet d'adaptation des populations côtières aux effets du changement climatique ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Efa coordonnateur amin'ny tetikasa Green Academy Madagascar ihany koa ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2022 ary manana ny mahapaizana ambony diplôme d'études approfondies tamin'ny taona 7 teo anivon'ny Université Antananarivo, faculté des sciences, département de biologie, écologie et conservation animale. Makasika. Ministre ny Fizahatany sy ny Asatanana Ramatoa Volompiaina Lucie. Ny taona 2024 ary nandritra ny 10 taona dia membre du conseil municipal de la commune d'Antananarivo teto anivon'ny fiadiany commune d'Antananarivo amin'ny antoko tiako Madagasikara nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia chargé de communication du projet jeunesse malagasy ny taona 2024 ka manaka ankehitriny dia nisana ny andraikitra ma coordinatrice du projet FEF Coms by Hireny. Izy moa dia manana diplôme ambony amin'izany départementa izay sahaniny zany. Makasika vilaka. Ministre ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana Ramatoa Razafiniaina Minisoa Anjaratiana Eliana. Toy izao ny fiopahana ambony izay nosahana manana ny docteur en sciences économiques teto anivon'ny Université d'Antananarivo, manana ihany koa ny diplôme d'études approfondies en sciences économiques ihany koa option développement. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia efa tale général de l'Office national de l'emploi et de la formation professionnelle teo anivon'ny ministère de l'emploi et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle
Ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo dia efa sekretera généraly teo anivon'ny ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Efa talety généraly ny zany ministère zany ihany koa ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo, ary nanomboka ny taona roa amby roapolo sy roa arivo dia enseignant chercheur teo anivon'ny université ny Toamasina sy teo anivon'ny département gestion ny université ny Moramanga. Alohan'ny nanelena azy io ministre dia secrétaire général ny anio ministère io ihany koa ny tenany, dia tsy ina zany fa ny ministère ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana. Ministre ny fampiroboroboana ny ahitao arakazy indrindra ny poste sy ny fifandraisan-davitra Andriamatoa Andriamampiadana Maeva. Marina moa fa Andriamatoa ministre dia mbola any ivelany fa hozaraina isay ihany nefa ny mombomba azy. Ny taona folo sy roa arivo no nahazoany mampahaizana Master of Business Administration na MBA tany Malaisie teo anivon'ny Linkou University of Creative Technology. Raha ny sehatra sahany sy ny andraikitra ambony dia misahana ny toerana ma directeur de technologie de l'information nanomboka ny taona 2024 ka manakandroany any andenazy ministre izao miasa any Canada, any États-Unis, any Mexique ihany koa. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia efa tariny général ny orinasa Sky One Télévision et Radio teto Madagasikara ny tenany, ary efa coordonnateur général ny orinasa Communication Network Corporation teto Madagasikara ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2022. Ministry ny mponina sy ny firaisan-kina Ramatoa Raminirina Sidoni. Izy dia manana mahapahaizana ambony amin'ny lafin'ny gestion publique, ny gouvernance institutionnelle, ny planification stratégique ary indrindra amin'ny lafin'ny gestion de projets sociaux et humanitaires. Nanomboka ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo dia lohan'ny Madagasikara voafidy teo anivon'ny faritany Toamasina, efa Solombababoaka voafidy teo anivon'ny distriktan'ny Mananara Nord ihany koa ny taona 2010 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 2020 sy roa arivo, ary filoha regionaly ny Croix-Rouge Malagasy tao amin'ny faritra Anatinjorofo ny taona 4 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 30 sy roa arivo. Makasitraka indrindra tompo. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Rasambany Alain Désiré. Manana ny marim-pahaizana na ny diplôme de hautes études en administration, spécialisation en diplomatie et relations internationales teo anivon'ny École nationale d'administration de Madagascar nivoaka tamin'ny taona 2010 sy roa arivo. Manana ihany koa ny marim-pahaizana MBA en finance nivoaka tamin'ny taona 2010 sy roa arivo teto Antananarivo. Raha ny andraikitra nosanina dia efa conseiller spécial ny foloan'ny anteneran-dohony ny taona 2010 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 2020 sy roa arivo,
représentant du gouvernement teo anivony camp coordinating mécanisme amin'ny ady amin'ny faretina ny sida sy ny tuberculose ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2017. Efa coordinateur ny comité stratégique mahakasika an'izany varanaretina zany ihany koa teto amin'ny tany sy ny firenena ny taona 2017 ka hatramin'ny taona 2017. Efa directeur du centre d'études et de formation multimédia na CEFOM teo anivon'ny ministère de communication sy ny relations avec les institutions ny taona 2017 ka hatramin'ny taona 2017. Ary consultant international eo anivon'ireo mpamatsovola ny resaky firenena toy ny BAD, ny Banque mondiale, ny UNICEF, ny PNU, ny UNFPA, ny OMS nanomboka tamin'ny taona 2017 mandrakakely. Makasitraka indrindra tompo. Ministre serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gaspard Feso. Raha ny fiofanana ambony izay nosariny dia ny taona 2017 nivoaka ary manana ny mahafahaizana master 2 en journalisme et communication. Tamin'ny taona 2017 dia nisitraka ihany koa ny mahafahaizana master 2 en business administration na administration des affaires. Ary betsaka ihany koa ireo fiofanana maro samihafa anatin'ny eo anivony izany sehatra amin'ny lafin'ny communication izany. Araky ny fantatsika moa dia solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo faritra fahatelo ny tena ny ankehitriny ary filoha national ny groupement ny parti politique mouvement Gaspard. Nanomboka ny taona 2017 ka hatramin'ny taona 2017 dia rédacteur en chef responsable de programmation chroniqueur politique teo anivony orinasa ONR TV radio. Ary ny taona 2017 ka hatramin'ny taona 2017 dia journaliste chroniqueur politique ary présentateur principal ny fandaharana l'invité du jour. Makasitraka indrindra tompo. Farany dia ministre délégué miadidiny ny gendarmerie firenena ny général de division Bama Marima. Nivoaka tamin'ny andiany fahasivambifolo teo anivony académie militaire tao Antsirabe teto Madagasikara. Nisana andraikitra ambony maro samihafa, anisan'izany amin'ny chef de service opération teo anivony CRGN Mahajanga tamin'ny taona 2017. Efa ny andraikitra toerana ambony ihany koa teo anivony CRGN ny Toliara ny taona 2017. Efa commande ny école de la gendarmerie nationale tao Angosto ny taona 2017. Inspecteur général de la gendarmerie nationale ny taona 2017 ary ny taona 2017 ihany koa. Ary ankehitriny dia taré général ny sécurité routière nanomboka ny taona 2020 sy 2020. Mankasitraka. Andiny fahafoana ary tsy manan-kely intsony ireo fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin'izao ty mpanjakana izao. Andiny fahatelo noho ny amiany sy araky ireo fepetra voalazany andiny fahaefatra
sy ny andiny fahenina andarana faharoa amin'ny ijorana laharana faharoa ambienimpolo tsipika aotra ny efapolo tamin'ny fahasimy ambin'ny folo septambra roa ambienimpolo sy manjato sy arivo mikasika eo fipetrakapobe momba ny lalàna ifampitondrana eto-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona dia manan-kerana hatrany izao ty mpanjakana izao aravatany vao mampahafantarana ny be sy ny maro amin'ny alalan'ny fampelezam-peo na fahita lavitra ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazety mpanjakany repôblika ny Madagasikara. Natao teto Antananarivo ny faha 20 Oktobra 2025 ny filohan'ny fanovozan'ny repôblika ny Madagasikara filoha-mpanjakana Andriamatoa Rajoelina Mikaela, ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Rajaonarivelo Telo Tsalama. Surat Tulai, makasih Pak.